miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Manorina indray ny rava Andriamanitra. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tsy haiko izay endrika faharavana eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana ahitanao an'ity vidéo ity. Mety faharavam-pananana, mety faharavana amin'ny lafin'ny fahasalamana, mety faharavana amin'ny lafin'ny tokantrano, amin'ny lafin'ny fifandraisana, na amin'ny ao am-piasana, na amin'ny zanaka, na amin'ny vady, na amin'ny mpiara-monina sy ny ohatran'izany. Efa tena hoe potika tanteraka mihitsy ny fifandraisanao. Ary mety ho faharavana ara-bola, mety ho faharavana ara-panahy satria tena efa milatsaka tanteraka ny ara-panahinao. Ary indraindray tsika eo amin'ny fiainana misy endrika faharavana izay tena farany latsaka ambany mihitsy dia eritreretintsika hoe tsisy hevitra intsony fa tena fa hoe zay zany no izy. Tsy ho tafarina intsony io, tsy tafavoaka intsony io, tsy tafatsangana intsony io. Fa zandro dia te-hiteny amintsika fa ny Andriamanitra izay vavahantsika dia Andriamanitra mpanorina indray ny rava. Ary tena fombany io, asany io, toetrany io. Ary tena mahafinaritra ry havana ny mahafantatra an'izany. Ao anatin'ny Baiboly dia be mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra izay tena hoe farany latsaka ambany, potika tanteraka tsy nisy ny raisina mihitsiny kanefa dia izao natsangan'Andriamanitra tonga ho zavatra goavana be indray. Ohatra Joba, haitsika tsara ny tantaran'izany lehilahy zany, farafaharavam-pananana. Tao anatin'ny raim-pimaso potika tsy nisy ny fananan'indray manontolo. Ny zanany maty daholo tao anatin'ny raim-pimaso. Ny tenany rava koa na dia ny fahasalamana satria vai hatrany an-tampindokatra ny am-paladia. Ary tahaka an'izany koa na dia ny vady aza, ny fifandraisany tamin'ny vadina tena simba satria efa nanomboka nanenjika azy ny vadiny tamin'io le hoe fanarahany an'Andriamanitra io tao anatin'izay fotoana lalovan'izay. Kanefa dia izao natsangan'Andriamanitra izy. Any amin'ny Joba 2:220 dia ambarany eo manao hoe ary Andriamanitra ozy nampody ny fiadanan'i Joba rehefa nivavaka ho an'ny sakaizany izy ka dia nomen'Andriamanitra avroeny noho izay nanana ny taloha izy. Ary tena zay miaraka amin'Andriamanitra. Na dia farany inona ary ny olona mieritreritra hoe tsisy hevitra intsony ny fiainan'i Joba fa tena vita tanteraka izy, tapitra tanteraka, miakatra ny soratra ozy ny tanora. Fa amin'Andriamanitra tsy mbola miakatra ny soratra fa mbola misy ny toyany. Ary ny toyany io dia fanarenana, restauration. Zay mihitsy Andriamanitra. Ary dia nataony an'izay ny fiainan'i Joba, lasa tsara lavitra noho le taloha. Tahaka izany koa ny fiainan'i Josefa izay tena efa hoe namidiny rahalahy no andevo. Dia efa tany mpandehanana tany Egypta tany no mbola nigadra ihany koa ary tany anatin'ny fonja tany farany lalina tany izy no natsangan'Andriamanitra indray. Ary rehefa nirestauren'Andriamanitra ny fiainany, tonga prime ministre tao Egypta izy. Zany ny herin'Andriamanitra. Amin'ny olona manao restauration io ane tena aseho an'Andriamanitra mihitsy ny heriny sy ny fahalebiazany. Ary tena tian'Andriamanitra mihitsy ny manao an'io hoe manorina indray ny rava io satria mba ho fantatsika fa izy no Andriamanitra. Ary zany mihitsy tantaran'i Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna any amin'ny Daniela indray no miresaka an'izany tantara zany dia ity mpanjaka ity tena nanana ny reharehany sy ny ohatr'izany mihitsy fa nahetrin'Andriamanitra farany ambany satria tonga lasa ohatran'ny biby, nivadika biby mihitsy ny fiainan'indray manontolo antramin'ny tanany aza lasa naniry volo ny hohany dia tonga dia niroasina nalefa niala tamin'ny olona mihitsy fa tsy afaka niara-naina tamin'ny olona intsony. Potika tanteraka zany ny fiainan'ilay mpanjaka. Ary raha maha-olombelona dia efa hoe tsisy hevitra intsony fa mivadika biby ilay mpanjaka. Kanefa dia izao rehefa natsangan'Andriamanitra izy, nisy fetrandro voatentin'Andriamanitra kanefa tonga sainy io mpanjaka io dia natsangan'Andriamanitra indray izy. Dia ambarany tenin'Andriamanitra izy hoe mba ho fantatrao fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny firenena ozy izy. Mba ho fantatsika zany ny herin'Andriamanitra dia indraindray asian'Andriamanitra indray situation ana chaos, désespoir total reny mihitsy eo amin'ny fiainantsika fa rehefa avy eo atsangany io, areniny io. Ary zay le hoe Andriamanitra manorina indray ny rava izy. Asan'izany, fomban'izany. Dia tahaka an'izany koa any amin'ny testamenta vaovao dia mahitatsika ny tantaran'ny zanaka Adala. Ilay efa tena hoe nandany ny fananany, potika tsy nisy mihitsy ny momba azy rehetrarehetra satria efa nanomboka ninana sakafo fihinany kisoa izy. Zany hoe raha olombelona zany dia ohatr'izay mihitsy efa nanomboka nivadika biby mihitsy zany ny fiainany. Kanefa dia izao narenin'Andriamanitra.
rehefa niverina dia narenina indray a nomena le statut mahazanaka indray ary tena zay mihitsy io Andriamanitra izay vavahaditsika io fa tsy voatery hoe olona ray sy roa ohatry zany ihany fa mety ho vondron'olona ihany koa satria hitantsika tsara ny zanak'Israely fa tena hoe impiriny zanak'Israely babo ary rehefa baboana tamin'izany fotoana izany tena nisy endrika faharavana mihitsy satria nipitehan'ny mpambabo zany a na ny tanàna ny manda ny tempoly ny ravaravana daholo dia ny olona nentina natao babo ohatra zao tany Babilôna tamin'ny androny Ezekiela mpanjaka Ezekiela mpaminany dia tamin'izany fotoana izany tena hoe rava tsy nisy raisina intsony ny fiainan'ny zanak'Israely dia manjenjena natao efa fanalam-baraka mihitsy ara fa nanoesoeson'ny olona hoe aiza ny Andriamanitra reo zao ve ny Jehovah Andriamanitra reo zao ve ny hafaranareo ty nareo teo mivavabavaka io zao ny hafaranareo sisa dia tao anatin'izany indrindra nanome teny Andriamanitra any amin'ny Ezekiela toko 5:telopolo andininy 5:telopolo dia tena nazava mihitsy ny anabaran'Andriamanitra azy eo manao hoe ka dia ho fantatry ny jentilisa sisa manodidina anareo fa Izaho Jehovah no manorina indray ny efa rava sy mamboly izay efa foana manorina indray ny efa rava zany hoe an'le fanarenana izay ho ataon'Andriamanitra amin'ny Israely izay babo izay simba sy potika io dia mba hanehoany fa izy ny Jehovah izy no Andriamanitra ary tena ataony zany ary vitany satria taoriana kelin'io dia nanomboka niverina tany amin'ny tany ny Jiosy dia nitsangana ry Ezra nitsangana ry Nehemia nanorina indray ny manda nanangana indray ny tempoly nanangana indray ny tanàna sy ny firenena ary hatramin'izao dia mbola tafatsangana izany firenena Israely zany ny Babilôniana zao efa tsisy trasy intsony fa ny Israely mbola tafatsangana foana hatramin'izao fotoana izao satria naorina Andriamanitra natsangana Andriamanitra ary zany koa ravana ny tena tiana hampaherezana antsika amin'ny tian'io ty raha mijery zao tsika teo le firenena rehefa mijery tsika ny Madagasikara dia mahita le alalan'ny fahantrana tao midina milatsaka makany amin'ny farany foana ihany tsika na amin'ny laharana sy ny ohatran'izany dia mety misy olona tena mieritreritra mihitsy hoe tsisy hevitra intsony io na inona ho ataonareo efa tsy tafarina intsony io firenena fa tena efa potika io efa rava io efa lalina loatra ny alalan'ny fahalovana ao anatin'izany firenena izany fa zany ro te hiteny amintsika fa raha mbola Andriamanitra no Andriamanitsika raha izy no tompontsika dia Andriamanitra manorina indray ny efa rava io ary zany teny zany dia teny nomeny ho an'ny Israely firenena mihitsy ny nambarany tamin'izany aorina indray ny efa rava eo amin'ny andininy 7:telopolo dia mbola averiny koa zany teny zany hoe aorina indray ho sisy ny efa rava rehetra zany ny asan'Andriamanitra ry havana ary zany teko hampaherezana antsika amin'ity an'io ty na inona endrika faharavana eo amin'ny fiainanao dia matokian'Andriamanitra fa vitan'Andriamanitra ny manangana an'izany indray vitany manangana an'izany indray mety tsy tonga dia isy rapitso le izy na raha afaka pitso fa vitan'Andriamanitra ny manangana an'izany eny fa nao ataon'ny rapitso koa raha moa fa misy fotoana daholo ny zavatra ny anjarantsika zao mila manana finoana antsika dia mila manana fanantenana dia mibantsina n'io Andriamanitra io dia afaka hiteny tahaka ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy hoe raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenako anao zany hoe tsy izao ny farany tsy izao zavatra iainako izao ny farany fa mbola manana fanantenana ao amin'Andriamanitra fa mbola izy fiovana izao zavatra mitranga zao indraindray misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika hoe tena simba be ilay fifandraisanao amin'ny vadinao ary mety efa mataonataonany mihitsy nareo efa tsy mifampiteny intsony efa tsy nilamina intsony mihitsy ny fifandraisanareo efa tena potika efa tena rava dia lasa mieritreritra antsika hoe tsy possible intsony io vitan'Andriamanitra ravana no mirestore an'io vitan'Andriamanitra no mirestore an'io fa ny anjarantsika dia izao satria rehefa jerevantsika amin'ny andininy 7:telopolo dia izao ny ambarany manao hoe izao no lazain'i Jehovah tompo sisy amin'ny andro anadiovako anareo ho afaka amin'ny elokareo rehetra dia ametrahako mponina eo amin'ny tanàna ary aorina indray ny efa rava zany hoe misy fanadiovanao ho afaka amin'ny eloka misy fanadiovanao misy famelan-keloka aloha zany homenao dia ao anatin'izay no miaraka amin'izay ilay fanarenana sy ilay fanamboarana ny efa rava rehetrarehetra ary zany ny tena tiako hitariana ny saintsika androany ny tena mahamaky an'Andriamanitra ane dia tsy ny anarina indray ny volanao na ny asanao na ny fianaranao sy ny ohatr'izany fa ny tena mahamaky dia ny hanarina ny fonao ny hanamboatra ny fonao ary raha mijerytsika no Ezekiela toko 5:telopolo dia izany mihitsy no ambarany eo any amin'ny andininy 7:20 sy ny andininy 5:20 dia mazavana amin'ny hoe ho fafazako rano madio ianareo izy izy ka adio dia mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao nataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato dia omeko fo nofo ianareo
ary ny fanahiko nataoko anatinareo ahatonga anareo andeha araka ny lalako sy ny tandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy ao anatin'ilay tantaran'ilay hoe fanarenana daholo fanorenana indray no iresahana an'izany zany hoe ny tena zava-dehibe mialohan'ny fanorenana sy ny fanarenana rehetra dia tsinona fa ny fanadiovana ny fo omen'Andriamanitra vaovao raha ohatra moa ka le fonao le mbola maloto be iny ihany no amboamboarinao ny fiainanao dia tsy any amin'izany mihitsy fa Andriamanitra rehefa manavao dia tena fanavaozana ny fanahan'le olona mihitsy aloha ny mahamaiky anazy voalohany indrindra ny famelan-keloka mihitsy aloha ny dikan'izany zao mila mibebaka tsika raha tiatsika no havaozin'Andriamanitra ny fiainantsika dia mila mibebaka tsika mila manaiky ho diovin'Andriamanitra amin'ny ran'ny Jesosy Kristy zanany izay efa nalatsaka teo ambony azy fijaliana isika ry havana fa ampy anadiovana anao sy ny fahotanao ny rany Kristy ny olona dia tsy manaiky ho dioviny tsika tehirizitsika ihany le atezerana tehirizitsika ihany le fiavonavonana le alahelo lay fialonana lay lolopo lay zavatra samy hafa tsy tiatsika hibebahana le izy tsy eketsika ho diovin'ny Kristy le izy dia izay ny olana satria any aloha ny manomboka ny fanadiovana any anatin'ny fonao ny manomboka ny fanarenana sy ny fanamboarana ary rehefa milamina ao dia arindran'Andriamanitra ny aty ivelany rehetrarehetra vitan'Andriamanitra ry havana ny manarina indray izay rehetra rava teo amin'ny fiainanao fa zao atomboka ao amin'ny fonao zany le fibebahana aloha miteza anatin'Andriamanitra dia hibebaka hitondra ny fahotantsika ary zany natonga ny tenin'Andriamanitra ny mitantara faharotoko fafito 7:7 manao hoe raha ny oloko izay nantsony amin'ny anarako no avy anetry tena ka hibebaka hivavaka hiala amin'ny raha tsy fanaony zay le fibebahana dia hiaino azy any an-danitra ao izy amelany helony ary anasitrana ny taniny izay le restauration izay le fanavaozam-pirenena fanavaozana anisy ambatan'olona azon'Andriamanitra atao zany fa vonina vetsika hiala amin'ny raha tsy fanao vonina vetsika hibebaka ite manao hoe raha ity zavatra ity Andriamanitra no tsy akasitrahanao dia lako ty ajanoko ty iovako ty fa dia zao tiako avaozinao ny foko avaozo ny foko fa za te hanaraka anao olona tahaka an'izany ry havana ny olona tian'Andriamanitra ho avaozina ary vonin'Andriamanitra hanavao ny fiainanao ray manontolo raha vonina ianao hanolotra ny fonao ho dioviny sy ho sasany dia hitanao fa anaraka ho azy ny zavatra rehetrarehetra anaraka ho azy ny zavatra rehetra satria izany mihitsy nambarany tenin'Andriamanitra indrozy izy avaoziko ny zavatra rehetra olona mipetraka eo ambony seza fiandrianana tia hanavao ny fiainantsika Andriamanitra fa zao vonina ve isika ho avaoziny andetsika hivavaka dia anantona an'Andriamanitra hitondra ny tenantsika eo anatrehany hivavaka isika Andriamanitra rainay eo misaotranao izay noho ny teninao izay nambara tamin'ity anio ity fa ianao dia Andriamanitra manorina indray ny efa rava rehetra dia lendrika faharavana rehetrarehetra amin'ny fiainanay mangataka ny famondraponao izay Andriamanitra mamondrafo aminay mamelany eliko amin'ny tsy fahatanterahana etra satria ny fahotana ihany ene ny fahotana ihany mahatonga ny fiainanay ho rava tahaka an'izao ny fahadalana ihany nanimbanay tahaka an'izao nefa dia ianao indray no manantona anay ary manolotra ny tananao hanarina ny fiainanay satria Andriamanitra tianay ianao ary dia hisoranay anao zany fitiavana lehibe aseo anao zany manaiky ho diovinao zahay ary mangataka areno ny fifandraisanay areno ny ara-panahanay avaozindray ny fiainanay ray manontolo na ny fivelomana na ny asa na ny fianarana na ny rehetrarehetra tompo indrindrandrindra ny firenenay avaozy Andriamanitra fa raha mahita an'izany zahay dia mbola manana fanantenana ihany fa mbola azonao atao ny manangana indray izay efa rava rehetra eo amin'ny fiainanay natoinina alala ny faharavana ary mino an'izany zay ataovy matoky an'izany teny izany zahay ka tsy ny zava-misy ankehitriny no anova ny herinao fa ijoro mahatoky mandrakariva ny teninao zahay ary dia amarino izany teninao zany eo amin'ny fiainan'ny mpanomponao raha misy amin'izao fotoana izao olona manaraka ity pejy tika tena ao anatin'ny fahampitena tanteraka ny fiainany ny amin'ny fahazarany ratsy sy ny filana sy ny karazany zavatra mahadomelona samihafa dia amin'izao ora sy minitra izao Andriamanitra aoka ny fanahinao masina no hitsofoka ao anatin'izany mpanomponao zany ka hanavao sy hanorina azy indray hahatonga azy olom-baovao hanova ny fiainany tanteraka ianao ka hahatonga azy ho vahoaka ny fanjakanao ho mpitory ny filazantsara amboary ny fiainan'ny mpanomponao avaozy ny tontolo Andriamanitra fa simba sy loha tanteraka ny fiainanay vokatry ny faharatsianay dia matoky anao zay manantena anao zay ilay Andriamanitra tianay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany amen.
mety lazangampianawe izintsonimo no afaka hamonjy ayareko mamoy fo Jehovah nefa manana lalana tsy hitondra loza fa tondra fahasoavana nabetsaka zany olona manenjy kianao tolitendrombohitra siavona tiolanao manana fatokina fa aza malahelo anao ny famonjenantsika ne avy any andanitra nafarehoanolonao azany favalonao minitsy te alananao intsony niavanao aza manino nazy anao ny tompolo jereo Jehovah iady hoanao omenatry reo izay sisakanao nawe surinami nahuaza izay tinao aza mitomany fa anderei mivava zay masoantsika ne ain'Andriamanitra isanandro vaky Izaho aza tokivianao tomiodina sy maizinavoko zay hitanao eny malahelo anao mitarainanona raha isiko ny farany tsisy fanantenano foana nafaorina rano masina za mbola hotony ny olana tendrombohitra ire mora etry ny aretinao to avona ho tonga tany le maka raha Jehovah ny asa tsisy asakanae raha Jehovah ny asa tsisy asakanao fa raha Jehovah ny asa tsisy asakanao